La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavash kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavash kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Maro ireo mifanontany mahita ny sarin'ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame mireny teny an-dalambe, indrindra ireo tanora amin'izao ankatoky ny fety izao hoe izy io rangahy manao solomaso kely io. Magaga fana dia eo aza ny firoboroboan'ny tambazotra tserasera kiraikirain'ny malagasy, vitsy no mahalala ity filohan'ny Rwanda ity. Io indray no entina aminao ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Larson. Natsangana ny cellule opérationnelle handrindra ny fifamoivoizana mandritry ny fankalazana amin'ny fetim-pirenena. Ampiasaina ao anatin'io rindrina amin'io ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia, hanamorana ny asa sy ampihenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina. Ambony tany ankizy vavy miditra amin'ny fanaovana firaisana ranofo sy ny fanambadiana loatra eto Madagasikara. Olana izay miteraka ny famaroany fahafatesana eo am-piterana araka ny nambaran'ireo mpisehatra sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Ary farany fahombiazana ny lalao voalohany ho an'i Egypta mpampiatrano andritra ny fanokafana ny lalao voalohany kanina 2024. Isa iray no tsy misy no nandavony an'i Zimbabwe omaly. Anio kosa raha ny fandaharam-potoana no hiakatra ny kianja ny Barea de Madagasikara. Ny andindindreo avy hatrany. Tonklasy tompoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV amin'izao alina izao ary manao sahady anaraka izany hatramin'ny farany. Ny antomboantsika ny fampahalalam-baovao tonga nitsidika ny kermesy ny folo alinda teny Betongolo ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Juin. Nambarany fa tsy ho fonitsony ny taky izao roatsaraina trany mampiona rakotoarsan. Ho atsarana avy 20 eny noho ny efa misy amin'izao ireo karazana kilalao ao anatin'ity kermesy ny folo alinda izay niverina indray nanomboka omaly ao anatin'izao fankalazana ny 15 taona niverena ny fahaleovantena izao. Hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fitsidiana nataony teny amin'ny kermesy Betongolo androany. 15 taona zao no niverena ny fahaleovantena. Dia hatramin'izay tamza tanora ankizy toanareo dia tonga teto amin'ity toerana ity zay anakalazany zany hoe kermesy ny filohandana ny tavika zany. Dia tonga zao amin'ny fotoana hoe akalazany ny fetim-pirenentsika, ozy zao hoe tokony mba homendrika hiverina sy mba hifaly ny vahoaka malagasy, indrindra fa anareo ty amin'ny manodididina sy anareo eto Antananarivo. Dia zay ny antony hoe hiary faly amin'ny vahoaka, hiary faly aminareo dia ozy zao hoe mila averina ny kermesy dia zay natonga antsika hoe averina ny kermesy ary ataontsika isataona dia averina ity kermesy ity mba hahafahanareo mifaly mba hahafahanareo malagasy mifaly. Amin'ny fotoana 70 taona ny niverena ny fahaleovantena ho ataontsika avo 20 noho izao ny zavatra hiteto ny kilalao hiteto fa dia ho ataontsika maketriketrika sy makotrikotrika zany fankalazana ny niverena ny fahaleovantena zay. Fa malifaliana ny vahoaka malagasy no tanjona ao anatin'izany ho hiatrany ny fanazavany. Saika hita ao anatin'ity kermesy ity avokoa ankehitriny ireo kilalao izay nampalaza ny kermesy ny folo alinda hatramin'izay. Araka ny hitantsika tamin'ny lohateny-baovao teo dia maro ireo mifanontany mahita ny sarin'ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame mireny teny an-dalambe, indrindra ireo tanora amin'izao ankatoky ny fety izao hoe izy io rangahy manao solomaso kely io. Magaga fana dia eo aza ny firoboroboan'ny tambazotra tserasera kiraikirain'ny malagasy, vitsy no mahalala ity filohan'ny Rwanda ity. Matoan-dahatsoratra Andry Larson. Vaino manokana nasan'ny fitondrana malagasy amin'izao fankalazana 15 taona niverena amin'ny fahaleovantenantsika malagasy izao i Paul Kagame filohan'ny Rwanda. I Rwanda
izay rotiky ny adi-poko 5 taona lasa izay. Novonono ny foko oto natao vonomoka ireo foko totsi vitsanisa saingy ny tanàn-raharaham-pirenena tamin'ny ankapobeny tamin'izany fotoana izany. Natratra valo hetsy ireo maty tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ireo titso ireo. Amin'izao fotoana vitan'ity filohan'ny Rwanda ity ny fampihavanam-pirenena ao Rwanda. Misy mpamon'olona tamin'ny basy antsolanga sy langilangy ankehitriny miara-monina tsy misy raorao amin'ireo sisapaty noho iny adi-poko tany Rwanda iny. Ankoatr'izay, mitombo 700 isan-taona ny ari-karena faobendry zareo tao anatin'ny 20 taona izay. Niady amin'ny kolikoly tsy nananakavana sy nijerena tavan'olona. Tonga fomba fiaina ny fahadiovana. Maro ireo vakivava fa toy ireny firenena aziatika mandroso be ireny i Rwanda ankehitriny. Isika malagasy manoloana izany, niady la politika mivadika ho fifandrefesana ka mandany anangan-tsainam-pirenena ny sasany satria hondo tsy nifidy Rajoelina handry ho filohan'ny repoblika. Ny fampihavanam-pirenena teto amintsika natao fomba ny fampizaran-tseza ka mody ny fitsaka aloha. Avy eo resy tamin'ny fifidianana dia manangam-bozona fa tsy maintsy mpanohatra. I Paul Kagame anefa ny vahoaka Rwandais no nitaky ny mbola hitondrany na dia efa tapitra aza amin'ny fotoam-piasany araky ny lalam-panorenana ry zareo. Fitakiana mbola tsy nisy ohatr'izany manerana izao tontolo izao, indrindra fa taty Afrika. Eto Madagasikara, ny loto sy ny fako efa zary-piarahamonina amin'ny vahoaka. Profon'izany, vao andro vitsy ny Podom etsy Analakely, ho fanamariana amin'ny fetim-pirenena, fivalana andrano sy lotom-bivangongo no mameno eny an-toerana. Lasa fiteny makadilo sofina ny hoe mahaiza makalesona. 7 taona mbola makalesona foana hatrany, tsy misy fivoarana. Tsy Paul Kagame irery no nanova ny Rwanda, fa ny vahoaka mihitsy no liam-pivoarana ankehitriny raha lian-drafa iny. Isika malagasy veny tsy te halala fivoarana sy fahadiovana intsony satria hoe mahantra devoretra, tsy manara-dalàna, mpanimba amin'ny fananana iombonana, miaina anaty tsolotra sy tsindritsindry lava izao, tsia no valony. Ny toe-tsaina mihitsy no mila fanovana. Tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ireo solotenan'ny mponina avy any amin'ny distrika Ambovimbe Androy nametraka fitarainana sy nitondra profetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny fisiana kandida an'Zara volana nandritra ny fampielezan-kevitra sy olombam-bahoaka teo iny Andry Rarson. Nametraka fitoriana sy nitondra profetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hany fitsarana afaka amin'ny tsara ny fifidiana sy olombam-bahoaka nantoto-saina farany teo iny ireo mpifidy sy olo-tenan'ny mpifidy avy any amin'ny distrika Ambovimbe Androy. Amin'ny nambaran'izy ireo ho nizaran'ny kandida larana faefatra mila vonjy Andreas Philobert vola nandritra ny fampielezan-kevitra ny fifidianana sy olombam-bahoaka nantoto-saina farany teo iny. Santonany amin'ireo profo marobe no tian'ireto solotena mpifidy avy any Ambovimbe Androy ireto izay efa natolon'ny ACC no nomen'ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM izay arahinao toy izao. Laha arahagny fahafiry moa mila vonjy io. Ataovy mafy roga. Fahaefatsy raha. Tiako fahaefatsy io napetraka amareo gn'alavondovoe eto misy vola efatsy tapitisa tileganareo. Misy vola efatsy tapitisa tileganareo. Mangataka amin'ny fitsarana amin'ny lalam-pandrenana ijery profo sy tsara araky ny fahamarinana ireto solotena mifidy avy any amin'ny distrika Ambovimbe Androy ireto ka hidiskalifie ity kandida ny Zara vola nandritra ny fampielezan-kevitra ity. Hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo iny nikasika ny zava-nisy tany Ambovimbe Androy nandritra ny fampielezan-kevitra solombam-bahoaka farany teo iny. Eto ihany koa eto amin'ny plateau-ny Kolo TV amin'izao fotoana izao Andriamatoa Ivelio Aimé izay président provincial ny IFI ANR Toliara miaraka amin'ireo kambany eo anivon'ny IFI sasatsasany iresadresaka amintsika nikasika an'izay hoe zava-nisy marina tany Ambovimbe Androy izay fa miarabanareo tonga soa eto amin'ny
plateau ny Kolo TV. Miarahaba anao koa mianta nandray eto amin'ny plateau ary faly miarahaba ny technicien ato amin'ny Kolo TV. Fantany koa voalohany avy hatrany hitantsika teo iny mikasika ny zava-nisy tany Ambovimbe Andro teo iny inona marina ny zava-nitranga satria raha hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo dia ohatrany hoe nisy ny fizaram-bola tany an-toerana nandritra ny fampelezan-kevitra. Saotra tompoko. Aleo za dia tena ny marina avy hatrany no hahitsy eto ary ho tenenina ny marina mahakasika an'ity resaka fifidianana solombavambahoaka tao amin'ny distrikany Ambovimbe Andro ity. Ny zavatra nisy tao amin'ny distrikany Ambovimbe Andro nandritsa ny campagne sy ny fifidianana ary taorianany fifidianana dia nisy tokoa ny fizaram-bola satria manana porofo amin'izany izahay. Misy ihany koa ireo zaza tsy ampitaona nampidirina ao anatin'ny lista elektoraly nomena karapanondro ahafahany mifidy tamin'ny andro ny 27 May io. Misy ihany koa olona tsatsa tao arinany fifidianana tsatsa ny zaravola tamin'ireny andro ny fifidianana ireny ary zany antotan-draharaha zany dia ao amin'ny parquet Ambovimbe Andro amintsika miteny izao ka de gaga zahay areto zahay zany dia misintona hatsany satria ray aman-dreny ny ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Indrindra raha ny resaka lisy mpifidianana manokana no jerentsika na efa natsidika kely teo ohatrohatrany ao navy ny izay fision izay hoe tsy fanaran-dalàna teo amin'ny lisy mpifidianana izay ho anareo. Saotra tompoko. Zahay ato amin'ny IRD aloha zany dia efa nandefa fitarainana tany amin'ny CENI mahakasika ny lisy mpifidianana. Nahoana moa no nisy zany satria fantan'ireo olona napetsaky ny candidat numéro 4 Andreasy Philobert Milavonjy io fa misy ny fihavanana eo amin'izy roa ny président Sed zany ao Ambovimbe Andro. Manana porofo an'izay ve na? Manana porofo zahay tompoko satria ireto antota taratasy reto dia ny fokotany any Ambovimbe Andro ny fokotany Anjatoka no manamarina an'izany fihavanana eo amin'ny zanak'izy ireo zany ny ray Vinanto ny ray Rafozana. Ka rehefa nahitanay zany tsangazavatra hafahafa izany dia efa nandefa fitarainana tany amin'ny CENI foibe izahay fa dia tsy nahazo rariny izahay tamin'izany ary ny roso ihany ny fifidianana. Ina no mety fiatraikan'izay hoe lesoka teo amin'ny lisy mpifidianana izay ho anareo arak'izay fitarainanareo zay? Ny lesoko aloha dia maro satria raha ohatra nanesorana bureau de vote 525 ny ao amin'ny distrikany Ambovimbe Andro raha hanesorana 20 isaky ny bureau de vote izay olona 20 fa fantatra fa ho anay hifidy ho anay no esorina ao anatin'ny bureau de vote dia manana 10500 zafady 10500 io zany very zany olona zany izay le manipulation teneniko tery aloha manana an'ireo olona reo zany zahay izay tena nomanina za zany dia miteny eto fa nomanina mihitsy ilay halabato. Taloha moa le halabato dia misy karazany maro tambazana vola anao mena vola ny atsy ianina fidina fa tamin'ity ndray mitoraka aty dia tena zavatsy efa nomanina mihitsy efa préparé le izy natao alohan'ny fifidianana arany ekipa nefa nilaza hoe zahay tsy maintsy manao poajoa fa ny vahoaka koa ny vahoaka satria nifidy an'ny foloha izy ny vahoaka fantany ny olona fidiny ao amin'izany distrikany Ambovimbe Andro izany izay natafiditra anay zahay ny eto tsy hoe tsy lany zahay lany fa zahay mangataka ny disqualification ho disqualifiena izy noho zany antony zavatra maro samihafa zany eto zany dia mbola mitodika amin'ny vahoaka ny distrikany Ambovimbe Andro aoko atsika ho tony hiandry ampilaminana ny voka-pifidianana voaka ny HCC ary zahay eto dia miantso ny ekipanay miantso ny mpiaradia aminay zahay tsy namana zany hamboly korotana eto amin'ny firenena izany fa misy fitsarana mahefa an'izany antotan-draharaha fifidianana izany eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia mitodika aminareo HCC zahay fa dia miandry ampitoniana zahay avy ao amin'ny distrikany Ambovimbe Andro.
Izay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray natsangana ny cellule opérationnelle andrindrana ny famovoizana mandritry ny fankalazana ny fetim-pirenena ampiasaina ao anatin'io rindran-damin'io ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia namorana ny asa sy ampihenana ny fitohanan'ny fifamovoizana eto Antananarivo sy ny manodidina. Mampionana Rakotoarsan. Manoloana ny fahatapahan'ny lalana vokatry ny fanamboaran-dalana ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny izay miteraka fitohanana ny fifamoivoizana dia nandray fepetrany avy ao amin'ny ministeran'ny fitaterana andrindrana sy ampihenana izany ao anatin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Natsangana ny cellule opérationnelle hanamafy ny asan'ireo mpitandro ny filaminana efa manao izany miaraka amin'ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia hoy ny fanazavana noety ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitaterana. Ny asan'izany dia hoe aorinan'ilay sary ahitana ny fifamoivoizana sy indrindra zany ren'le tena toerana mitohana rehetra reny dia mandefa aingana zany ty cellule opérationnelle dia nihiraka mandeha zany hoe maromaro mety misy latsaka kely angamba fa ato anatin'ity cellule opérationnelle ty koa ny cellule d'intervention rapide dia ity koa iarana miasa amin'ny gendarmerie koa ty cellule ty satria misy an'ireny lalana mivoaka ny route nationale reny izay arindran'ny gendarmerie koa zany dia ity zany natao renforcer zany hoe anamafy ny intervention andrindrana ny fifamoivoizana zany hoe voazo le sary zany dia maniraka aingana zany ny ato amin'ity centre ty mamonjy an'le toerana isin'ilay embouteillage zany dia manala sahady an'izay fluidifier zany hoe manatsotra zany mampikorisa ny embouteillage amin'ny toerana iny. Hisy ao anatin'izany ny fampitana ny vaovao any amin'ny vahoaka Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'ny mahakasika ny fizotra ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny onjam-peom-panjakana sy ny tambazotra tserasera maro isan-karazany mba ahafana mahazo toromarika amin'ny lalana tokony aleha raha ny fanazavana azo hatrany. Araka ny efa mitaterana teto amin'ny fampalalam-baovao ary tafiditra anatin'ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra ho tapahana anatin'ny fotoana fohy ny lalana eo amin'ny sampanana andramina ohatra amin'izao fotoana izao efa miroso ny fanatsarana ny sisin-dalana ireo manao ny asa fanamboarana eny an-toerana fanadidina. Miazakazaka ny fanamboaran-dalana ataon'ny fitondram-panjakana eto andrenivohitra. Izany eto amin'ny sampanana andramina ohatra makany Antanmenakely miroso ny asa ary hiditra amin'ny fandrodanana ireo fodrafitrasa miorina ny sisin-dalana voakasiky ny tetikasa ankehitriny ny tompon'andraikitra. Mialohan'ny anajavako ny fanapahan-dalana aloha dia efa irahantsika fa mandeha ny asa teto izay miteraka olana ngeza be dia ao ambany eo zany efa vita le fandravana efa andeha ny kolazona beton dia ty tazantsika eto ty zany ty abri tazantsika ty mesorina amin'izay zany io dia horava reto ambany eto zay angamba tsara ho fantatry ny olona rehetrarehetra aloha ka manoloana an'izay zavatra zay itsika rehetra zay any amin'ny parti any ambany any zany dia tokony hiala amin'izay satria io no nandrasantsika io no niteraka resaka be zay angamba ny amin'ny Isy ihany koa ny fahatapahan-dalana vokatry ny fanamboarana ety an-toerana amin'ny herinandro ho avy izao. Fantatrika fa ny aksan-dranona ohatra zany dia tena mitona tokoa ny fiara ka misy lalana ho tapaka zany etsy ambony etsy amin'ny fanapahany rano. Izy io dia hoezahana atao hoe préfet ny ilazana azy mialatsiny amin'ny terme teknika dia rehefa mifampiresaka tamin'ny entreprise teo zay dia ray andro no eritreretra ho vita fa ny asa dia amin'ny herinandro ambony zany manomboka ny asa dia hoezahana ho vita ray andro fa mahabeton azy na préfet dia tsy maintsy miandry kely ny priziny mba haritra ny fotodrafitrasa fa eto zany ny tena tongavana eto amina tompon'andraikitra voalohany ato anatin'ny faritra Analamanga amin'ny direction régionale Analamanga dia mampafantatra antsika sahady izay mampiasa lalana ary ialantsiny sahady no mety ho fanelingelenana. Ny faharoa dia mampandre ny fokotany manamafy moa zany no tena izy sy manamafy amin'ny commune ihany koa ary manamafy ny polisy izay miasa ity atosy mba andray ny andraikitra tandrivo satria omenay miaraka amin'ny entreprise zany ny entreprise bureau de pite moa zany mazavazava kokoa ny planina anatanterahana ny oasio dia ho tonga mialohany aminareo zany dia mba mitaky fiaraha-miasa zany izay atao anatin'ny direction régionale amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana sy ny mety ho fanelingelina amin'ity lalana ity. Araka izany tsy haritra ela ny fahatapahan-dalana ankoatrio tapaka nanomboka ny Juin ary farana rampitso ny lalana eto amin'ity lalana androndra ity.
fa andro vitsy mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena isy ny fanaraha-masony sakafo amidy endrehitreny. Maro ny fenitra tokony arainy isorohana ny fahampoizinana ara-tsakafo raha ny fanazavana. Tsy ireo mpivarotra sakafo irery ihany anefa ny tokony tandrina fa ireo mahandro sakafo any an-tokantrano ihany koa. Michel Aranatsona. Efatrandro tsy ahatongava ny fetim-pirenena isan'ireo arahi-maso manokana raha ny fanazavana avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ny sakafo amidy entina misoroka ny fahampoizinana ara-tsakafo. Tsy sarotra ahafantarana ny fitrangan'ny fahampoizinana ara-tsakafo raha ny fanazavana. Tena tranga miseho zany mba ahafantarana hoe fahampoizinana ara-tsakafo dia voalohany indrindra aloha ao ny areti-kibo izay mety mahazo, mety ihany koa mety mandoa ilay olona matetitetika dia voalohany aloha zany dia hafahafa rehefa mitranga izay ohatrany somary hafahafa izay dia na mefara amin'ny areti-kibo dia tsy tokony iandry fa tonga dia manatina aingana ny mpitsabo. Nanantontanisa ny valopolo isanjato ny fahampoizinana sakafo mitranga dia vokatry ny fihinanana sakafo misy mayonnaise. Raha ny fanadihadiana natao, ora telo aoriana nanamboarana izany no ahafahana mihinana azy ireny mba tsy hamparary ny olona iray. Ankoatr'izay, fepetra maromaro mikasika ny fahadiovana no tokony ho arahina. Voalohany aloha mikasika ny akora izay mety nikarakarana ny sakafo dia mampiasa isika sakafo madio, lavitry ny loto, manana endrika sy loko izay mahazatra fa tsy masiso na mivadika ny lokon'izany sakafo izany. Ary ny faharoa ny rano ampiasaina dia rano madio ihany koa, mazava tsara, tsy misy vovoka na loto hafa ary rano azo sotroina. Raha tsy ahimina soritra retina mitovy, mitranga amin'ny olona roa farafahakeliny izay nihinana sakafo mitovy, misy otrikaretina teo amin'ny toerana iray ary amin'ny fotoana iray no lazaina hoe voan'ny fahampoizinana ara-tsakafo. Tokony tandrina araka izany ny rehetra amin'izao ankatoky ny fety izao. Tontolon'ny fahasalamana hatrany mbola sarotra sy mila ezaka ny fandraisana ny tanàna ny marary amin'ny homamiadana eto Madagasikara, indrindra ho an'ny olona eo amin'ny dingana farany. Antony nanaovana ny fivoriana fanadihadiana sy fandinihana ny fomba ampihenana ny fanaintainan'ny marary izay natao teny amin'ny centre hospitalier Soavinandriana fanadihadiana. Isan'ny olana matetika tsy mbola lahara-pahamena sy sarotra vahana eto Madagasikara ny fandraisana ny tanana ny fanaintainan'ny marary eo amin'ny dingana farany na ambavahoana ny fahafatesana toy ny marary ny homamiadana. Tsy azo atao ambanin-javatra ary tokony hojerena manokana nefa ireny trangan-javatra ireny hoy ny fanazavan'ny tale général ny centre hospitalier de Soavinandriana, général Rakoto Fanomezantsoa. Mbola sarotra dia sarotra ny momba ny hoe fandraisana tanana ny fanaintainana sy izany olona andeha hody zany eto amintsika eto Madagasikara. Ary izay ny isorana an'ireo mpiara-miombona antoka ireo no safidy ny service onkologia et soins palliatifs eto amin'ny centre hospitalier de Soavinandriana mba atao taratra na hoe service pilote, site pilote mba ahafahana mpanitatra izany manerana ny nosy rehefa avy eo. Ka ny tanjona voalohany amin'izao dia izay hoe anaparitahana amin'ny olona aloha hoe zao ane zany fandraisana tanana ny fanaintainana zany sy ny fandraisana tanana ireo mombamomba sy fanamaivanana ny fodirin'ny olona efa amin'ny farany amin'ny aretina manjo azy dia ny mamadana zany. Izay rehetrarehetra izay zany dia isy fampianarana, dia isy fifanankalozan-kevitra, dia amin'ny andro farany avondron'ireo rehetrarehetra ireo mba ahafahana manamboatra ny politika izay entiny eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tontosana indrindra ny fivoriana natao ny fifanarahanm-piara-miasa eo amin'ny centre hospitalier de Soavinandriana sy ny centre hospitalier universitaire de Poitiers any Frantsa ho fisokafany fandinina ny isian'ny fandraisana ny tanana, ny fampihenana ny fanaintainana na prise en charge de la douleur et soins palliatifs. Fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fanambadiana loloatra eto Madagasikara sy ny lalao baolina kitra kanina 2024 dia ireto misy dokavatra. See, I was pissed at you. I was mad too.
Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. You better remember everything that we did together. If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I've had some doubt. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. You're my best friend till the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Sika miaraka ambarea raha resaka seconde ny miantso tellement miaraka mora 500 mazo entre 10 ariary 20 SMS sy na 20 mégaoctet internet en vidiny 10 ariary mony sy indreo ny dièse 322 étoile 20 dièse. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. La vache qui rit, ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Nis calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnareta nerinya kis. Et fananlehibe ihany koa. La vache qui rit, finaritra ny tontolo andronao. Booster X. Cola, le nouveau cocktail intense. Mais c'est le majordome. C'est toujours lui le tueur. Laisse mes romans tranquilles, ok? Laisse-moi bouquiner. Je m'endors. Que venez-vous faire de l'autre côté de l'océan? C'est mon voyage de noces. Où est votre mari? Il est mort. De fatigue, mort de fatigue. Il est en train de dormir. Charles nous invite à passer le week-end dans sa compagnie sur son yacht. Il y a eu un meurtre! Vous pensez qu'il faut l'enlever? Non, il mesure dans les 30 cm. Je me présente, inspecteur Laurent Delacroix. Je vais vous demander de me suivre pour un interrogatoire. Et toi, vous faites la une des journaux. Ils disent que vous avez tué quelqu'un. Tu crois que c'est possible? Vu comme tu tires. C'est sur lui qu'il faut tirer! C'était des tirs de semonce, je te signale, chérie. Allez, allez, allez! Ferrari, la Testarossa. Comme dans Magnum, j'ai déjà la moustache. C'est mon rêve! Qu'est-ce que... Attends, non, comment tu voulais que je sache que le volant était de ce côté? Roule, roule! Araka ny bande-annonce hitantsika teo dia murder mystery indray no horonan-tsara hitanao eto amin'ny Kolo TV ny oalina izay ny amin'iny fa ambony ny tany ankizivavy miditra amin'ny fanaovana firaisana ranofo sy ny fanambadiana loloatra eto Madagasikara. Olana izay miteraka ny famaroan'ny fahafatesana eo am-piterahana araka nambaran'ireo mpisehatra sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana isan'ny ahafahana misoroka izany ny lafin'ny fanabeazana. Araora ny fanadihadiana. Maro amin'ny ankizivavy 13 taona no miakatra no efa miditra amin'ny firaisana ranofo eto Madagasikara araka ny fanadihadiana notontosainy teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Isan'ny antony lehibe mampiakatra ny tany fahafatesana eo am-piterahana nefa izany. Raha ny tarimarika hatrany 3 amin'ny vehivavy 10 maty eo am-piterahana isan'andro no vokatry ny fitondrana voka aloloatra avokoa. Voalohany aloha indrindra zany a le ao amintsika gasy zany tena ohatran'ny tsisy firesahana zany a amin'ny ray aman-dreny zany ohatran'ny menatritsika zany resaka fananana amin'ny zanakitsika. Dia faharoa koa zany eo amin'le tsy araka hoe tsy fahampian'le information azon'le zaza zany amikasika hoe inona aby ny resaka momban'ny fananana na eo amin'ny resaka hoe fahamotiana sy ny resaka manodidina azy zany tsy fantany akory zany ny toerana misy ny tenany dia lasa izy manao foana. Fanampin'izay zany a le tsy fisian'ny
firesahana eo amin'ny ray aman-dreny dia eo koa zany dia fomba nentim-paharazana zany a zay any amin'ny faritra hafa zay hoe raha vao tonga fotoana ny ankizy dia efa alefa mandeha manambady tokantrano mihitsy zany efa hoe tokony efa tonga tena zany dia izay koa zany tena anisan'ny tena antony indray mahatonga ny voakaloha loatra io. Sehatra maro no ahafahana misoroka ny fidirana amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fanambadiana loloatra. Izan'izany ny lafy ny fanabeazana sy ny maro hafa. Iana mofa tsy maintsy jerena manokana ny lasa mivavy rehefa vao manao an'ity asa ity tsika satria tsy hoe vehivavy ihany na hoe resabe vavy fa rehefa hoe ara-pananahana zany resahana dia misy lasy vavy ao anatiny ka noho izany dia tsy maintsy entanina ihany koa zany lehilahy miaraka amin'ny vehivavy ary araka ny tenentsika teo dia tena na dia ireo zazavavy dia tena efa hoentanina satria araka ny statistika hitantsika teo dia misy zaza-bola tena kely dia kely dia efa zany tafiditra sady ao anatin'izany firaisana ara-nofo zany. Tsy ahivina fa mitotaly 570 tapitrisany isan'ny ankizy latsaky ny 12 taona miditra amin'ny sehatra ny fanambadiana maneran-tany araka ny tarehimarika avy amin'ny UNICEF. Mahery ny 900 tapitrisa amin'ireo ankizy vavy avokoa. Fantotosaina ny 17 sy ny 18 ny volana Jona lasa teo tany Washington ny sommet biennal Global Forest Watch mifampifondronana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiarovana ny ala. Isan'ny nandray anjara tamin'izany Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Gaetan Andriatsilava. Nandritra ny fandraisam-pitenenany ny ministra tompon'andraikitra tamin'ny sommet biennal Global Forest Watch izay nitanterana tany Washington ny 20 sy ny 20 Jona lasa teo no nanamafisany ny vina sy ny paikady napetraky ny filohan'ny Repoblika amerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Ohatra amin'izany ny fambolena hazo amin'ny velaran'ny tany 4,000 hektara amin'ny ity taona 7 sy 20 ity ary 4 tapitrisa hektara hatramin'ny taona 3 sy 20. Ahafana manantanteraka izany tsy maintsy miaro ireo arena voajanahary ao amin'ny Madagasikara, miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary mikolokolo ireo natiora sy ny kolotsaina. Tanjona napetraka ny fitantanana maharitra sy aradrariny ireo valan-javaboary ka samy azo tombontsoa ny isam-batan'olona. No mafisy ny ministra tompon'andraikitra nandritra io sommet io fa efa misy ny paikady napetraka izay voarakitra ao anatin'ny UEM ahafana manatsara ny fitantanana ny valan-javaboary. Dingana manaraka ny tsy maintsy irosoana amin'ny fitantanana maharitra sy ny fanomezan-danja ireo park sy faritra arovana ahafana mampandroso ny firenena. Fantontolon'ny fiompiana kisoa indray no hitondrana fanadihadiana aminao anatin'ny fandaharana lalino raha mipitso amin'ny 7 ariva. Isan'ny hita anatin'izay ny mikasika ny fivelomana amin'ny alalany ireo aretina mpahazony kisoa sy ny maro hafa. Arahara ny santionany amin'izany. Isan'ny seha-pihariana iray be mpanao ary saika hita manerana ny Madagasikara ny fiompiana kisoa. Amin'ny ankapobeny mizara roa mazava tsara ny fiompiana kisoa eto Madagasikara. Misy ireo mpiompy izay manao izany ho toy ny boatin-drakitra hitehirizam-bola ka hividianana zavatra iray na hanangonan-javatra rehefa mamoaka kisoa. Ity farany izay maro anisa eto Madagasikara. Ny kisoa gasy sy ny zafin-drony amin'ny ankapobeny no karaza kisoa ary amin'ny fomba nentim-paharazana no ampiarin'izy ireo amin'izany. Manana kisoa iray hatramin'ny 5 ny tokantrano iray amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ireo izay miompy kisoa manao izany ho toy ny fotom-pivelomana ka miezaka mifehy izany amin'ny alalan'ireo fiofanana maro samihafa atolotry ny teknisianina. Miompy ireo kisoa vazaha ary mitaiza ireo karaza kisoa toy ny largewette, landresse, pietrin, middleweight. Ireo efa matianina amin'ity sehatra ity mampiatra ny fiompiana kisoa moderna. Ny mpiompy iray manana 100 hatramin'ny 10 kisoa. Raha ny tantara nanomboka tany amin'ny taonjato fa 770 ny miompy kisoa ny malagasy. Nampidirina avy any ivelany ny kisoa hiteny an-tsena amin'izao fotoana izao fa ny lambo sy ny kisoa dino efa nisy teto Madagasikara hatr'izay. Tsy manana antotanisa mazava ny ministera tompon'andraikitra sy ny sampandraraha miadidy izany ny amin'ny hoe firy nisan'ny kisoa eto Madagasikara. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray ho tanterahana eny Bevalala ny 7 sy ny 17 ny volana Jona izao ny andian'ny 7 ny slalom iarahana amin'ny club MSA na ny club Madasport Auto. Tafiditra ao anatin'ny 4e manche ny fiadinan'ny tompon'aka Madagasikara ny taona 7 izany hoy ny mpikarakara Yves Richard. Ny 7 hatramin'ny 17 ny volana Jona izao no tanterahana eny Bevalala. Ny andian'ny 7 ny slalom miarahana amin'ny club MSA
na ny madasporoto sy ny FSM. Mpanamory manodidina ny 700 ahitana fiarakodia 2 sy cross caravalo no hifaninana ao anatin'ny 4e mansa ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara 7 tafiditra tokoa anatin'ny fiadiana tompon-daka Madagasikara izy ity. Raha ohatra misy fito ny tsy laloma amin'ity taona ity dia 10 fahanefany. Fa nisy 3 zany teo aloha zany ity manasaraka anazy sy lasa voalohany eo zany dia fa mety manana ny herijika mety champion de Madagasikara amin'ny farany taona. Ezaka ny hanome fahafaham-po ho an'ny mpandray anjara sy ny mpankafy ny slalom ny club Madasporoto sy ny mpiara-miasa aminy amin'ity andiany manaraka ity. Isan'ny namboarina manokana nomezana seho miavaka ny lalany eny Bevalala raha hoanina tamin'ny taondasa. Amin'ity indray zany anamboatra ny piste zay dia sady tondrahana no hamafisana tontona ny piste dia tsy tokony dia hamovoka firy tsony zany. Dikan'izany i spectacle be zany eny amin'ity taona ity. Efa misokatra ny fisoratana anarana arikatona ny alakamisy 17 Jona zao. Anomboka amin'ny fitora maraina ny andro ny asabotsy raha ny fantatra ny vizity teknika administrativa ho an'ny mpandray anjara rehetra. Arahiny ny essai libre. Mandeha avy hatrany ao arian'izay ny essai chrono. Ahafantarana ny mpanamory hainga voalohany amin'ny première manche ny asabotsy 20 Jona. Iny maresaka iraisam pirenena iny ihany koa no nanakatina ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Lavash kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavash kiri. Ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao.